Mamangy antsika rehetra isa-tokantrano indray ry havako nahatratra ity sabotsy 7 ny volana Martsa taona 2020 ity. Amin'ny teny ity dia iombona indray isika amin'ny vavaka sy ny mofinainy. Vavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay noho ny fitiavanao izay lehibe mandrakariva ka mitsidika anay isa-tokonam-baravarana, mamangy anay, miteny aminay, manome sy mampiatra ny famindramponao aminay tsiraray avy. Amin'ny teny ity dia mbola fonao Andriamanitra, ny andrenesanay ny teninao, koa miteneny anao fa andreto vonona iaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mofinaina voalahatra ao antsika anio ry havako dia ao amin'ny boky ny ohabolana toko voalohany, andininy 20 hatramin'ny 27. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ny fahendrena miantso mafy eny ivelany, manandratra ny feoneny ankalalahany izy, mitory eo amin'izay fivoriany marobe mireondreony izy, eo anoloan'ny vavahady sy eo an-tanàna no ilazany ny teniny hoe: ry kely saina, mandra-poviana no itiavanareo ny fahadalana, sy ifalianareo ny mpaniratsira amin'ny faniratsirana, ary ankalan'ny adalan'ny fankahalana. Mivereny anareo hiaino ny fananarako, indro ahidiko aminareo ny fanahako, ary ampahafantariko anareo ny teniko. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitongonao aminareo ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay tompony finoantsika. Amen. Ny fiainana andavanandro no aseho amin'ny endrika kanto, izany no ambaran'ny boky ohabolana amintsika. Tahaka ireny hitantsika amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny hira ohatra, dia misy ilay antsoina hoe vazo miteny, na ireny slam, ireny izay mihira amin'ny endrika kanto kanefa tena milaza ny zava-misy marina, ny fiainana iainan'ny olona amin'ny fiainany andavanandro. Arak'izany dia torohevitra moraly sy pratika azo ampiarina amin'ny fiainana andavanandro no ambaran'ny boky ohabolana amintsika. Amin'ny tapany voalohany amin'ity boky ohabolana manontolo ity dia fanindraindrana ny fahendrena, izany no hitantsika ao. Fanindraindrana ny fahendrena no ambeten'ny ohabolana. Ary eto amin'ity mofinainantsika ity ary dia misy ny antso-pitiavan'ny fahendrena, antso-pitiavana ataon'ny fahendrena no tazantsika eto. Raha omena lohahevitra zany ry havako, ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe ny antson'ny fahendrena. Ny antson'ny fahendrena. Ny antson'ny fahendrena voalohany dia izao manao hoe torio ambarao ny fahendrena. Eo amin'ny 20 sy ny 120 no milaza izany. Hitantsika eto fa toriana any ivelany, toriana eny an-dalambe, eo amin'ny fivoriam-bahoaka, eny alohan'ny vavahady, any an-tanàna, izany hoe eny anivon'ny famiriam-bahoaka rehetra no iantsony ny soratra masina antsika hitory ny fahendrena. Etsy ankilany kosa dia hitantsika fa antso ho an'ireo fahendrena sy izay tena aloharan'ny fahendrena no ambara eto. Ny teny hoe fahendrena, ny fahendrena izay hitantsika eto, rehefa jerena ny dika teny fototra dia manambara fahamarona, na antsointsika amin'ny teny vahiny hoe lay sagesse amin'ny au pluriel no ahitantsika azy. Zavatra roa mazava tsara no ambaran'ny fahendrena arak'izany. Andaniny dia miresaka ny fahendrena nolovana tamin'ireo ray aman-dreny. Antsika tenenina hoe ny fahendrena malagasy, ny fahendren'ny Tolo, ny fahendrena izay hitantsika amin'ny tapany voalohany, fahendren'ny zokiolona. Ao mantsy ny soratra masina, raha mamakintsika ny amin'ny Joda 12 sy ny 13 dia hoy ny voalaza manao hoe ao amin'ny fotsy volo ny fahendrena,
ary ny fahavelomana fa ela velona no ahazo-pahalalana, fa ao amin'Andriamanitra kosa no misy ny fahendrena sy hery, izy no manana ny hevitra sy ny fahalalana. Ao amin'ny zokiolona sy ny fotsivolo ny fahendrena. Fa etsaka ilany koa dia teram-panahy zahay ilaza fa i Jesosy Kristy mihitsy ny fahendren'Andriamanitra izay tonga tetỳ ambonin'ny tany. Araka ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe ny jiosy mila famantarana, ny jentilisa mitady fahendrena, fa izay kosa mitory an'i Kristy ilay voaomby tao amin'ny hazo fijaliana dia fahatafitonana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Fa amin'izay voantso kosa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Korintianina 1:2-20 hatramin'ny 4:20. Araka izany, izay rehetra nandray sy nahazo zany fahendrena izany, izay rehetra nandova ny fahendren'io na avy amin'ireo ray aman-dreny natao amin'ny Kristy, dia teram-panahy koa tsy maintsy hizara, hanambara, hitory izany fahendrena izany amin'ny hafa, hanaparitaka ny fahendrena amin'ny hafa sy amin'ny tontolo samihafa, amin'ny sehatra maro samihafa izay misy atsika. Izay rehetra nandray an'i Kristy tokoa mantsy dia manana didy hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ry havako malala, tokony ho fantatsika mazava tsara fa miavaka amin'izay zarainy sy aparitany ny fahendrena ao anatin'ny olona iray. Miavaka amin'izay zarainy sy aparitany ny fahendrena ao anatin'ny olona iray. Raha miresakitsika ohatra tambajotra serasera dia zao no antony zao tenin'Andriamanitra zao manao hoe fenoy, ambarao, torio, aparitao ny filazantsara, ny fahendren'Andriamanitra, ny Facebook, ny Instagram, ny YouTube. Aoka ho feno ny fahendren'Andriamanitra fa tsy sanatria hanovozantsika fahadalana akory ireny rehetra ireny. Alaviro, ry havako malala, ny fanapahariana ny fahadalana sy ny zavatra tsy misy dikany, tsy misy heviny, ny fanapahariana vaovao tsy marina, ny fanapahariana izay rehetra hitanao any dia tokony ho saintsainy ny fahendrenao aloha vao aparitaka ao. Sao dia mampitaintaina ny hafa, sao dia manala ny finoana na mandrava ny finoan'ny hafa mihitsy azy zany. Ny vaovao marina, ny vaovao izy, ny vaovao efa nodinihan'ny fahendrenao aparitaka. Rehefa mijery ny tambajotra serasera ry havako, mahay mihitsy ny olona manaparitaka izay azony avy any amin'ny hafa dia aparitany avy hatrany. Dia tsy kely na ianao koa rehefa nahita imbe dehibe nahazo mesazy, nahazo hafatra, aparitao amin'ny olona 10 ity dia ho tanteraka aminao zao, aparitao amin'ny olona 20 ity dia ho tanteraka aminao zao. Zay zavatra tsy ara-tsoratra masina, zay zavatra tsy misy fahendrena. Ary indrindra moa amin'izao fipariahan'ny valanaretina Covid-19 zao, tsy ampifezatsika ny amin'izay ahafahantsika ny tsy ampifezatsika ny toetsaitsika sy ny toe-batatsika reo vaovao maro be zay voaray. Raha za manokana aloha dia angamba ny mesazy aman-jatony no voarayako, izay heveriko fa tsisy ilavana azy akory kanefa zarain'ny olona ho ao anatin'ny tambajotra serasera. Ry havako malala, tsy ny ono-ono, tsy izay rehetra miteny hoe omeo j'aime na partageo dia ho ataonao tokoa, fa ampiasao ny fahendrena izay nomen'Andriamanitra anao ary angatao ny fahendren'i Kristy ho ao aminao mba hahafahanao mifehy ny tontolo sy ny zavatra eo anoloanao. Andeha aritsika ry havana ho endry, andeha asehontsika ny fahendrena ka hiavaka eo amin'izao tontolo izao ny nandray an'i Kristy marina sy ny nandova fahendrena avy any ambony. Fa ny zavatra faharoa hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity koa ry havako dia ny hoe ny antson'ny fahendrena dia ny hoe miverena hiaino anatra. Miverena hiaino anatra. Rehefa mamaky isika ny 2:20 sy ny 2:30
de tazantsika eo ny tsimbalyvaly asehon'ny mpanoratra. Tsimbalyvaly zay maneho ny kanto amin'ny mahabokon'ny soratra azy, amin'ny mahabokony ohabolana azy, kanefa koa tena mirakitra zava-dalina ny votoatin'ny afatra zay tiana aseho amintsika. Hitantsika ohatra eo amin'ny 2:20 de mitovy avokoa ny zavatra tiany tenenina rehetra. Ao ohatra ny ilazany hoe mitanisa ireo zay tsy mety rehetra izy, tia fahadalana, faly amin'ny faharatsiana ary makahala ny fahalalana ho izy. Zany rehetra de mifanohitra ny amin'izay ambarany 2:17 kosa, miantso ny olona hiverina, hiaino anatra, handray ny fanahy ary hahafantatra ny teniny. Arak'izany ry havako malala dia maneho amintsika ity tenin'Andriamanitra ity fa efa ela niantsona ny fahendrena hoy izy, ry kely saina mandra-pahoviana no itiavanareo ny fahadalana. Efa ela niantsona ny vahoaka sy ny fiarahamonina, ny tanora sy ny ankehitriny, efa ela niantsona ny fahendrena mba hiaino anatra, mba handraisana ny fanahy, mba hiaino ny teniny. Antso ho an'izay rehetra hiala sy handositra, iantso ho an'ny rehetra mba hiala sy handositra ny fahadalana, ny tsy fahampitsaina ary izay heverina fa faniratsirana mihitsy koa azy eto. Antso mba hitodian'ny rehetra hiverina sy hijery ny fahalalana. Tena ho ary ny ohabolana amin'ny tsy ampysaina sy ny adala ny tsy fandraisana ny teniny. Nefa de hitantsika tsara fa i Jesosy Kristy tenany mihitsy, lay tenin'Andriamanitra tonga nofo, i Jesosy Kristy mihitsy lay teny fanirony tongotra sy fanazavana ny lalana, i Jesosy Kristy mihitsy lay teny fiainana, sakafo ho an'ny olona, sakafo ho an'ny nofontsika, lay ampy mahavelona ho an'izao tontolo zao zay farahidiny, ho an'izao tontolo zao zay ao anatin'ny fisentoniny. Ry havako malala, rehefa mandreza ny tenin'Andriamanitra zany isika ry havako, de mampite hisaotra an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tafiditra ao anatin'izao vanim-potoana fihibohana trano na ny confinement izao. Misaotra an'Andriamanitra isika satria tena fotoana mety zao hahafahantsika miverina, hiaino ny tenin'i Kristy. Zay tokoa mantsy ny zava-misy. Rehefa tsy manaiky hiaino ny tenin'i Kristy amin'ny fahalalana ianao, de teren'i Kristy hiditra trano mba hiaino ny teniny. Be dehibe ny olona no miteny manao hoe tao hatramin'izao tsy mahita azy atao, tsy lany ny tontolo andro, ela be vao hariva satria tsy mahita atao ao anatin'ny vanim-potoana ny confinement. Ry havako malala, vanim-potoana hiverenanao hamaky tenin'Andriamanitra zao, vanim-potoana hiverenanao hiaino tenin'Andriamanitra, ahazonao izay ambaran'i Kristy zao. Araroto ny fotoana, ampiasao ny fotoana hiainonao ny tenin'Andriamanitra, amakinao ny soratra masina, aza melanao mihitsy raha tsy hainao tsenjery ao anatin'izao confinement zao, ny filaharany ny boky 920 ao anatin'ny baiboly. Aza melanao raha tsy malala, tsy anjery andininy maro ianao, farafaratsiny ray na roa isan'andro ao anatin'izao vanim-potoana ny confinement zao. Misaora an'Andriamanitra ry havako, misaora an'Andriamanitra ka ampitomboy boosteo ny fotoana hiainonao ny tenin'Andriamanitra, fa sady hahazo hery ianao, ho voko ny fanahinao ary esorina ao anatin'ny klasy ny adala ny toeranao satria miaino ny fahendrena ianao. Aza manaiky itsony ry havako malala, ho rebireben'ny olona amin'ny zavatra tsy misy dikany, andanina fotoana, andanina andro, fa manokana fotoana betsaka kokoa mihoatra noho ny teo aloha hiainonao ny tenin'Andriamanitra. Raiso ny baiboly, vakio ny tenin'Andriamanitra
dia ho velona ianao. Eto ampamarana anareo antso no ataon'ny fahendreny, kanefa antso ny tenin'Andriamanitra izay mamango ny tokantranontsika tsiraray avy androany. Antso miantso atsika hiaino ny tenin'Andriamanitra, hifankahazara atsika amin'Andriamanitra sy ny teniny, fa sady ho voky zavatsoa isika, ny fanahintsika hahita fahasambarana, ary dia ho hitantsika fa hiavaka ianao amin'ny mahazanaky ny fahendreny, amin'ny mahazanaky Andriamanitra anao, miaina ny teny tsara izay nomeny tompo anao. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra, fa amintsika kosa ny antso ny tenin'Andriamanitra sy ny fahendreny. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zay ny amin'izany teny tsara nomenao anay zany, teny izay mamakivaky ny aty fanahinay, fa ny teninao dia tahaka ny sabatra roa lelaka maranitra manindrona mampisaraka ny aina sy ny fanahy ary tonona sy ny tsoka. Ny teninao no manindrona ty anatin'ny fonaika amin'ny teny mazava ny sitraponao. Misaotra tompony amin'ny antso ny teninao izay manambara aminay fa lehibe ny fitiavanao ankehitriny ary. Dia indro izay tompo mivavaka aminao. Mivavaka aminao zahay mametraka eo ambany fahasoavanao ity tontolo andro anio ity ity androna ity mba ho fotoana fiomananay hiatrika ny alahady, ny sabata kristianina, fotoana hiaonanay aminao Andriamanitra amin'ny toerana rehetra misy anay, ahafahanay mametraka ny fanomponay aminao. Dia vangio manokan'Andriamanitra amin'ity andro anio ity, ireo rehetra miaina ao anaty tebiteby, ao anaty tahotra, ireo miaina ao anatiny tsy fahatokisantena, ampio amin'ny fahasoavanao Andriamanitra feno hery, ary dia kolokoloa ny isa-tokantrano, mba ho tokantrano feno fifaliana sy fiadanana miaraka aminao Andriamanitra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.